mahazatra antsika ny mandeha tongotra isan'andro san'andro ary miaro tena mafy mba tsy ho azo ny aretina coronavirus. Ankehitriny ny rivotra iainana tena maloto ary mitondra io aretina io, ary indrindrindrindra ny fifampikasoana izay fomba mora hiparitahan'ny aretina. Ny faladia manditany ary mifampikasoka amin'ny loto eny rehetra eny izay mitondra ny aretina coronavirus. Ka mba tsy hiparitahan'ny aretina any an-trano dia ilaina ny mitandrina mafy. Alohan'ny hidirana ny trano dia tsoboy ao anaty ranona eau de javel ny faladia anankiroa. Rehefa vita izany dia fafao amin'ny tapis madio. Tonga soa, madio anao miditra, madio anao mivoaka. Ireto avy ny fitaovana ilaina: eau de javel indroan'ny sarony avy amin'ny tavoahangy 2 litatra, atao ao anaty koveta misy rano tapa-litatra izay ampiasaina mandritry ny 2 andro. Fanampin'izany dia ny tapis. Aleo misoroka toy izay mitsabo